Tsara ho tsahivina ihany fa ny mahazava-dehibe ny firosona amin'izay fanavaozana ny agrément zay ihany koa ny nahatonga ny fisondrotan'ilay saran'ny cautionnement ary ny garantie bancaire dia entina hanatsarana ny tontolon'ny asan'izy ireo anivon'ny farana. Ny ahamatsianana ny asan'ireo mpiara-miasa amin'ny faditserana na ireo transitaire no anisan'ny tanjon'ny fanavaozana na ny agrément. Io moa zany ao anatin'ny hoe cadre ny professionnalisation an'ny agrément ho an'ny transit zany hoe ireo auxiliaire izay miara-miasa amin'ny douane amin'ny famoahana entana. Izy io zany dia processus efa natomboka tamin'ny efa herintaona niarahana napetraka ary napetraka tao anatin'ny cadre ny partenariat public privé. Efa mipetraka io arrêté io fa mbola tsy nampiasaina fa nisy foana ny atao hoe négociation niaraka tamin'ny reo groupement na transitaire rehetrarehetra izay misy eto Madagasikara izay misy anakefatra moa zany GPCAD, ATPSM, GOPTM ary ny GTM. Tao anatin'izany zany raha hoe ataoko tsotsotra ny zavatra nitranga dia misy ataoko hoe revendication anakefatra napetraka reo groupement reo. Dia raha foizina ny teny zany dia hoe efa nitaterahana daholo ny anankitelo tamin'ireo afa-tsy io resaka caution io. Anisan'ny hitondran'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny faditseranana fanazavahany ny mahakasika ny vola tokony aloha izay miteraka resabe. Raha tamin'ilay arrêté dia mpitondrana tamin'ny fito sy roa arivo ny cautionnement isaky ny société 9 millions d'ariary ho an'ny commissionnaire agréé en douane zany ireo le manao ino zany manao asa moka entana ho an'ny olona any amin'ny faditseranana. Garantie bancaire par bureau dia 15 millions d'ariary tamin'ny fito sy roa arivo zay. Dia tamin'ny 2020 sy roa arivo izy niakatra 20 millions d'ariary na ny cautionnement ny trésor na ny garantie bancaire zany any amin'ny banque. Zany hoe nielanelana aloha amindreo zany raha ny cautionnement dia 11 millions raha ohatra efa nandoan'le cautionnement moa zany mazava ho azy le transitaire tany aloha ary ny garantie bancaire dia 5 millions. Zany hoe izay ny total zany 16 millions le izy fa tsy 40 millions araka le voizina atraizatraiza amin'izao fotoana izao. Fa misy étude natao piasitra andreo le différence io 16 millions zany abatseranana fotsiny ho ana conteneur 20 pieds. Ny fanampitratrarana moa dia ny fanadiovana ny sehatra na ny fanaovana ny assainissement.